Manatitra ny araba topoko lahy sy topoko vavy miarabantsika rehetra ihany koa tratry ny asaramanitra ao anatin'ny fankalazana ny fa efatra amby dimapolo taona nazahoantsika malagasy ny fahaleovan-tena dia mirary soa antsika vahoaka malagasy rehetra ho tonga soa tanatin'izao fampahalalam-baovao izao ary manasanao anaraka izany hatramin'ny farany isan'ny vaovao isongadina moa amin'izao alina izao ny vaovao izay miompana indrindra ao anatin'ny fankalazana ny fetim-pirenena izay taon'ny kabary izay nataon'ny filoham-pirenena eo ihany koa ny fampahafantarana anao ny mikasika indrindra ny fiarovana samihafa teny Mahamasina teny ny afatra ihany koa avy any amin'ny filoha Barack Obama ny afatra avy amin'ny FFKM ihany koa ao anatin'izao fetim-pirenena izao isan'ny entina amintsika asongadina amintsika avokoa ao anatin'izao fampahalalam-baovao izao izany rehetra izany koa avy hatrany ara dia ho santaritsika indrindra moa ao anatin'ny fanatanterana ny matso tamin'ny ity andro an'ity tetsy Kanja be ny Mahamasina izay vaovao antsika izay nizotra tanteraka tao anatin'ny filaminana tokoa ary azo fezina tao anatin'ny hoe fahombiazana izay matso notanterana ho fanamariana ny fa efatra amby dimapolo taona nazahoan'i Madagasikara ny fahaleovan-tena izay dia ho aratsika avy hatrany ny zava-nisy teny an-toerana. Tao anaty fahombiazana tanteraka no nizora matso izay nitotsain'ny tafika sy ny mpitandron'ny filaminana tetsy amin'ny Kanja Mahamasina ho fanamariana natratraran'i Madagasikara ny faefatra amby dimapolo taona nitsingerenan'ny fahaleovan-tenany. Ny filoham-pirenena Andriamatoa Rajaonarimampianina Hery no nanokatra zany sy tamin'ny alalan'ny fisorafonan'ny tafika. Nahatratra raiky amby 723 ny isan'ireo mpitandron'ny filaminana nanatanteraka ty matso ty ary nandray anjara tamin'izany avokoa ireo solo-tena nitobo miaramila mandrafitra ny tafika malagasy. Nitondra ny anjara birikiny tamin'ny fanatotosany ty matso ty ihany koa ireo ratsamangaiky avy eo amin'ny Gendarmerie-pirenena. Manala targetrany ty sécurité compétence et dignité. Manofana manamboninahitra ambony, manamboninahitra gendarmerie principale ary gendarmerie permanence. Namita ny adidiny ihany koa ny avy eo amin'ny ministéran'ny filaminam-bahoaka tamin'ny alan'ireo polisy. Nisongadina ny fampiroboroboana ny miralenta tamin'ity matso ity. Nandray anjara mavitrika tokoa ireo vehivavy izay mandrafitra 120 isanjaton'ny mpitandron'ny filaminana. Nampiseho nandritra ty fotoana ty ihany koa ireo fitaovana maro samihafa entina mitandro ny filaminana manerana ny nosy. Hitatsika andiany voatokany eo anivon'ny polisy-pirenena ny fiara dia tena nisany nandray anjara tamin'ity matso lehibe ty ihany koa ireo mpamonjy vono.
fa nameloko ity matso diany koa ny dimy rindra izay nitotosaindreo ho mpianatra misa 100 avy eo amin'ny LMA.